Abdalla Diego zany. Raha mifondy Abdalla Diego io olona vita be eto raha fotoana iresagna eto tsy ampy ny zavatra vitany teto ta Majunga. Io zany zay karaha kiboraiky zay tamin'ny mamako tamboboaka tao tany nipetrahany. Maro be zaka vitan'io na zeo manaseo nazy mirearea hoe zay mpianatra ny mare mifondy Abdalla Diego. Ka io olo io tegna nahavita tsy ampy anay teny le ohatra tontosaina le raha resagna momba Abdalla Diego. Tena nagnano zavatra matevigna izy ta Majunga teto. Engane mahazo tany tsara toriany agny izy. Engane le zanaka napetrany mbo asolo azy koa amin'ny zavatra vitany teto ambony tany teto. Izy marina moa ty fondy Diego ty. Ny tena anarany zany Abdalla Samby. Teraka tamin'ny 1937 teto Majunga. Anaran'ny papany Samby Abdalla. Mamany Fatima Islam. Nijoro tamin'ny fondy Abdourahmane Chance izy tary Marivate laboratoire Majunga. Nahazo alalana koa zany izy tamin'ny fondinazy avany nampijoro na mamadrasa zany napita fahalalana noho ny fahaizany fampianarana zay voafona tamin'ny fondinazy. Ary maty moa izy tamin'ny 1984 teto Majunga. Zaka misy ty somary mapagaga satria izy teraka Majunga. Izy naty ta Majunga teto. Ka inona ven'izy hoe ka indreo fondy Diego. Ahaizantsika azy matetika le olobe namany taloha mikaiky azy Diego kely. Satria izy tamin'ny fotoana io mijoro ta Majunga teto. Tamin'ny fondy ka indreo hoe Abdourahmane Chance izy mijoro taminazy. Misy fotoana amizay zany izy miala teto nandeha nipetraka ta Diego. Izy mipetraka ta Diego zany tamin'ny fondy ta Diego tany ka indreo fondy kely. Rehefa tany izy misy fotoana lavalava nipetrany tany. Rehefa mody zany izy mahita Majunga teto, misy fotoana izy zany tamin'ny fotoana io miova lelany dia hitanao olon'ny Majunga zany raha mikaiky azy hoe fondy Diego. Dia rehefa mikaindreo fondy Diego izy dia tonga teto amizay zany izy rehefa nahazo lala tamin'ny fondinazy Abdourahmane Chance hoe anao mahazo mampijoro. Rehefa mahazo mampijoro izy mbola tsy namamadrasa dia teo zany izy mikomansy hoe atsaky reto anareo petraka eo mikota nangalainy ardoazy misoratiny alifo B zao zany fondy million raiky misy tokona kiraiky kaindreo tente akomafirlaboramo zay hoe komansy napijoro iny juska zany izy namahamadrasa napijoro alifo be ndraiky Korany tamin'ny tambovolana tamin'ny tragnony mamabe akomafirlaboramo kaindreo raketaka tao zany ny komansy madrasa tsagny maro jusqu'à tombo navy maro takatamin'ny 76 lasa izy nandeha ta Komôry. Izy boka Komôry nipody tsy miela zany izy ta Komôry izy nipody navy Majunga eto. Rehefa izy koa nipody navy Majunga nijoro na nipody na mamadrasa izy tao amin'ny madrasa Fahinama tambovolana. Rehefa nama madrasa ta Fahinama izy tao zany zahay zay tena isan'ny manaiso amin'ny marahiny fondy ino moa mampiavaka kiony tamin'ny vaninandro zay satria maro kiony ta Majunga teto fa zahay anisany nanery ray aman-drenay fa hoe manana fanirina zay hiditra amin'ny kiony marahiny fondy satria miavaka fomba fitezany tanora tamin'ny andro zay. Ary tsara ngamba ampahafantarina antsika eto hoe ino dia mampiavaka ny kiony sy madrasa. Kiony zany fanabeazana ara-pinoana fitezana oloka ao anatin'ny finoana. Fa madrasa mampianatra anao connaissance fahalalana mikasika momba finoana tsy mitovy zay. Ka hitanay tamin'ny andro marahiny fondy Diego amin'ny 4 maraina 4h du matin izy tonga mamoa zay anatin'ny trano hoe lerany nefa zay mbola mandeha mianatra 7h mijoro zay manomboka 4h maraina jusqu'à 6h dia mirava iny amizay zay manao préparation mandeha mianatra. Anisan'ny mampiavaka ny fomba fampianarana koa tao io voalohany kiony zay ahafahan'ny tanora manao sport chaque jeudi après-midi tsy mijoro zay fa mandery amin'ny teremena tamin'ny fotoana zay teremena mbola place fisomana boly mandeha misomabony miaraka amin'ny fondinay. Donc tafiditra anatin'ny fonay mihitsy le fomba fampianarany fomba fitezany. Anisany zavatra nampianarany tao koa teny arabo zay zany anisany ankizy ny bénéficier fampianaran'ny fony teny arabo. Za moa anisany nomeny anary chance nandeha nianatra tamin'ny taniny arabo anisany nanampy zao tamin'ny tany nandehanako tany zay sy le namako niaraka taminay nefa fahafantaranay teny arabo kelikely zay nijoroanay tamin'ny madrasa tao. Maro sy maro
ny mpianatra zanabdirony fony dego mbola mahatsiaro hoe tamin'ny vaninandro ny fony dego iny zany no nitezany zahay ara-ponona na tonga zahay alhamdulillah tsy mba nivoana amin'ny zavatra hafa miala amin'ny fampianarana fahatsiarovana azy koa moa zahay ekipe raiky ambin'ny folo dia fony dego continue sofinay rehefa zay voateraky dia isan'izany zany raha tonga papanay zany tsy misalasala ary tsy mifidy madarasa ampianarana zahay izy mihitsy zany manaritra zahay ary ny amin'ny fony dego mampianatra zahay fampianarana momba finoana ary fitezana ary zany anisany reharehanay anisany olo koa zany manaritra zahay olo mendrika zany zahay nampitsorany fony dego. Dia mbola nanokana fotoana izy après salatul maghrib tao amin'ny mosquée Rifai ampianatra ireo ndehibe zay liana tia fantatra ny momba ny finoana silamo amin'ny masail fiqh sy ny arifodikoana ny finoana silamo. Tsy vitan'izay akory fa mbola nanokana fotoana koa izy nampianatra ny communauté arabe sy communauté libyenne any amin'ny faritra Majunga be iny. Nampianatra an'zareo ny akida, nampianatra an'zareo ny fiqh, nampianatra an'zareo ny fombafomba tokony atao amin'ny événement raha vao misy événement dia inona ny tokony atao mifanaraka aminazy ara-lalàna misy. Fony dego izy kibenay tambovalagna tamin'ny Abdourahmane Chias tao izy fony kely ny hatonazy tsara koa izy tsara feo koa amin'ny resaka tajwidinazy miteraka tsara na olo misy safina na olo misy kasety le safina taminakay nameko fondi tofa wa mafila warahama. Anisany atsiarovako any fondoko fony dego Abdallah Shami rahimahullah misy tantara roy telo omeko atsika tellement zaho anisany zokonjokiny tamin'ny mpianatra anazy tao. Misy tantara ty hoe babako nividy kaye izy nambarinakay hoe misy kaye nividiko ao andehanareo mandeha mijoro amfahinama ao amin'ny fony dego zaho ndaka zokoko tsifony mboko za matsaro tamin'io misy olo raiky namanay fahatelo zay nandeha mijoro taminazy. Io fondina io eo amin'ny fiarahamonina am'izahay mpianatra izy tena nampiseho fitiavana taminay. Navy nisy fotoana raiky tamin'ny mpianatrany tsy hita rehefa nitadiavana izy naharegny hoe tsy haiko nandia jusque any ambadiky ny faraben'ny katrepy any ka zaho tsy au courant zany hoe zaza io tsy hita fa rehefa izy tonga aminakay izy niteny hoe jama zaho ameo kartany skoty fondy ataonao ino ay zaho tsy afa skoty zaho nandia tomboky jusque amin'ny farabe aller retour bas zaho tsy afa skoty gaga zao fa tellement zany izy tena nanao ezaka taminay mpianatra tena nisy fitiavana mihitsy. Ary marhumu fony dego io dia fondy izy fakanefa kosa izy no ray aman-dreny nitarimy zahay teto. Zahay io maro ao reo zokinay izay fa loso aloha nandeha hira Allahumma sallahuma ohatra laiko raiky karary baban Frank Mohamed Salim nafantatra amin'ny agnarana hoe Tsero. Fakanefa kosa ny zavatra tsindriako manokana izy io zahay dia zanaka ny volavolay. Io atsika mety maharegny hoe misy fondy samy, fondy masondy, misy raiky anabavy leo zay somary adiako kely agnarany. Reo ndro nateraka fa zahay ny masaky mamangotratra, zahay zanaka. Satria zahay mahay tsara fony dego par rapport amin'ireo. Zavatra asarovako ny fondinay izy anisan'ny nameny Allah subhanahu wa ta'ala neama fa izy tao كذا أول ما سؤالي من مسلم كريم قال لا سا تكون معه صار وتفكرين فلا سا خليفة المسلم بفاين أريد أن الإمام المسلم بفاين الحمد لله زينا بناي نويزة كسيتي مسلمان نفوس هاي زي جال الحمد لله بسم الله أبواني لا سا أستاذ إمام لا سا أمير الله سبحانه وتعالى ary hainy koa zahay mwanashoni tia boly ty zahay libereny isaka dimanche ariva tsy mijoro mandeha mijery boly
ke anisan'ny asanakay tamin'izay atsarovako fondo zaho mandeha amin'ny tranon'azy amangery boka amin'ny kisoaly adohory mandeha mangala bana azy efa azoko bana azy io zay miaraka vanfipetrarana io zay miaraka mandeha mijery-boly astady aho izy mipetraka amin'ny varavara eo koa izy mividy be maromaro ary maro eo manashonazy izay miditra amin'ny bie iny ary izy fa mifanaraka reo jiaby astady fa mahay azy manashonazy jiaby amin'io miditra misy bie raiky diran'olo efatra misy bie raiky diran'olo telo io zany anisan'ny raha tsara natsarovako fontoko Allahumma fir lahu warhamhu Janahary mbo manapetraka azy amin'ny plasy tsara fa nisan'ny mampiavaka azy ary nampisotona tsaky jiaby zany nanjary courage andeha hijoro izy nanao hira rytanin-drazana Malala hira nasionaly nataony amin'ny teny arabo يا مدغسكر الحصنات يا وطن الألهابي يا دهنال أولاد الوطني ولنا الفؤاد الوطني misy koa zany hira nalay tenaran'izay tamin'ny fotoan'andro tena ndesinay sisy tamin'ny sokoto sy lambalangasy avitra ny Madagasikara dia hoe ببل أخطني من الإيمان ناي إيماني غزو يا ديني كنتم تحب لذات الدنيا أفيا أنا ريو ميارا كازاهاي nous sommes encore garçons que nous aimons l'étude c'est nous amusons avec mahaba asantum kurami merci da merci marhaba kwezi misotra tompoko aotsika raha io zao zay zany no ezaka nataony fondego tamin'ny tanàna Mahajanga teto tsy misy tsy nahazo anjara ny ankizy voataiza nombehibe dia nomeny fahalalana ary eto zay mpianatrany dia mangataka amin'Andriamanitra mandeha azy mitrotro azy ambavaka apangy azy amin'ny toerana zay misy azy مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك قد بسطت يدي